Ampifaliana tanteraka indray no iaonantsika ao anatin'izao fandaharana hitondrana ny fampahirezana avy amin'ny teny soratra masina ho antsika izao. Anatanteraka izany tsika ka andeha ankinitsika ambavaka amin'ny tompo ny fotoana. Ray masina tsara indrindra any an-danitro, endre ny fifalianay fa omenao tombontsoa afaka handray ny fampahirezana avy amin'ny teninao izahay, afaka handrendray ny feoanao, koa mameza tompo malalo ny fanahinao aminay tsirairay avy, azahoanay mandray izany, mitahiry izany, ary ahatonga anay hahatanteraka ny sitraponao eo amin'ny fiainanay. Ny anaratsinao ry Jesosy Kristy tomponay no hanonana izany vavaka izany. Amen. Ny fampahirezana ho antsika amin'ity tenin'ny soratra masina ity dia araka izay voasoratra ny apôstôly Paoly ao amin'ny bokin'ny Filipianina. Filipianina toko voalohany ary ny andininy 9 no vakiantsika. Vakiana amin'ny anaran'i Jesosy Kristy tompony teny. Ary matoky indrindra aho fa izay nanomboka asa tsara tao anatinareo no hahatanteraka izany mandra-piavon'ny ny andron'i Jesosy Kristy. Fanambaran'ny apôstôly Paoly ho an'ny fiangonana tao Filipi izany, ary dia manosika ireo kristianina tao amin'izany faritra izany izy ny amin'ny firaisana ao amin'ny Kristy amin'ny alalan'ny filazantsara. Araka ny andininy 5 hoy izy manao hoe: noho ny firaisanareo ampandroso ny filazantsara hatramin'ny andro voalohany ka mandraka ankehitriny, ary matoky indrindra aho fa izay nanomboka asa tsara tao anatinareo no hahatanteraka izany mandra-piavon'i Jesosy Kristy tompo. Ny fandraisantsika ny filazantsara, ny fiombonantsika fanahy amin'i Jesosy amin'ny alalan'ny fanekena azy ho tompo sy mpamonjy, dia ahatonga an'i Jesosy hanohy izany fahasoavana nomeny antsika izany ka hahatanteraka izany antsakany sy andavany mandra-pahatonga ny fiaviany indray eny amin'ny raolanitra. Koa ity mpamonjytsika ity Jesosy Kristy, lay niaritra fijaliana teto ambonin'ny tany, lay niaritra fahafatesana ho fanavotana antsika, lay manao fifonana ho antsika eo anatrehan'Andriamanitra, dia manao zavatra koa ho antsika ankehitriny. Ny zavatra voambara eto dia mitohy mandrakarivo, tsy mitsahatra tamin'ny asany voalohany izay ataon'i Kristy ho an'izay manaraka azy, koa ho antsika ihany koa. Dia aza matahotra isika manao hoe: ahoana no anarahako ny mpamonjy eo anatrehan'izao fiainana mihasarotra izao? Mazava tsara ny tenin'ny soratra masina fa Jesosy Kristy lay nanomboka izany asa tsara izany no hahatanteraka izany mandra-piavana. Ny asa tsara voalohany dia ity: lay filazantsara, lay firaisana tao anatin'ny filazantsara, lay fanompona any Kristy dia miravaka satroboninahitra fiainana mandrakizay no ny asa ataon'i Kristy ho antsika tsirairay avy. Ary ity asa izay ataony ity, araka ny voambara eto, dia tsy asa ivelambelana, tsy asa amoron'ny fiainantsika fotsiny, fa tena miditra ao anatin'ny maizy antsika dia ny ato fanahintsika. Nanomboka asa tsara taty anatintsika izy, nanala ny hazavaina, ny aizina teo amin'ny fiainantsika, nanala ny etraketraky ny fahafatesana sy ny fahotana teo amintsika Jesosy tamin'ny tsanganany tamaty,
ary zany heriny zany dia miasa mandrakarivo tsy miato, ary izay indrindra no mahatonga ny Paoly teny manao hoe ary. Ny teny hoe ary manko dia fitohizana asa, fanehoana hevitra mitohy hatrany hatrany ary mipaka makany amin'ny tanjona dia ny fiainana mandrakizay. Ankoatran'ilay voambolana hoe ary dia tohizan'ny Paoly amin'ilay hoe matoky indrindra, zany hoe tsy asiany fisalasalana, tsy ametrahany dota na endriky ny tsy finoana, fa matoky indrindra hoy ny voambolana ampiasainy. Zany hoe Jesosy de tia hanampy antsika ao amin'ireo zavatra mampisalasala, mampiahiahy, ary izany asan'i Jesosy ao am-pontsika izany dia asa kanto mampahery antsika ho amin'ny fiainana mandrakizay. Asa tsara ao anatintsika. Ny nanomboan'ny asa ny filazantsara tao am-pontsika de tamin'ny alalan'ireo fiainona, fandrenesana, fahitana, ny vangana ny asan'i Kristy teo amin'ny fiainantsika. Nanomboka teo amin'ny fiainantsika Jesosy, nanomboka fiainana tsara. Ary ny an'i Kristy ny tena mahafinaritra de zao, tsy ny amin'ny voalohany ihany ny tsara, fa any amin'ny farany vao maika tsara lavitra ny fikarakarana sy ny zava-bita tanterahan'i Kristy ho an'izay manaiky azy. Ko ankehitriny dia sitrac'Andriamanitra indrindra raha tsy amotsitra ny fikarakarana zay nataon'i Kristy tamin'ny voalohany isika mba hatanteraka izany hatramin'ny farany. Nandray tokoa manko ao anatin'ny fiarahana dia ampaham-potoana ihany no erahana, ohatrany tsy mataty lay azakazaka makany amin'ny fiainana mandrakizay isika. Kanefa eto dia mahazo tohana mahafinaritra avy amin'Andriamanitra mba hahatanterahany fikasan'Andriamanitra fa mandra-piaviny indray eny amin'ny rahaolanitra dia tsy miato ny famonjena, ny fikarakarana, ny fiahiana ataon'i Jesosy ho antsika tsirairay avy. Ny fiorenana tsy miova amin'ny filazantsara, izany no ilaina ankehitriny. Andeontsika iorona mafy amin'ny filazantsara ary andeha ny firaisana ao anatin'izany fiombona ny filazantsara izany, tsy ho ataontsika goragora intsony, fa aoka ho fehezitsika ho fatoran'ny finoana sy ny fitiavana. Ary amin'izay fotoana izay na inona onja izay afafon'ilay ratsy anapotehana ny fifandraisantsika amin'ny mpamonjy dia mahafiorina lay asa tsara zay natombo Kristy taty anatintsika. Rehefa mieritreritra ny Jodasy isika dia nanomboka asa tsara tao anatiny Jesosy, saingy kosa nanana safidy manokana izy, ary izay safidy manokana izay ary mbola niasan'i Kristy mafimafy teo aminy. Ry Jodasy, orokavano amadianao ny zanak'olona, dia mbola tsy tonga tamin'ny teboky ny fiekena izy manao hoe Jesosy mifona aminao aho. Tsy nahatanteraka izany asa tsara fifonana izany Jodasy. Hatrany hatrany dia niasa teo aminy Jesosy ary nanomboka asa tsara tao anatiny, saingy kosa namelamosina izany asa tsara izany Jodasy. Aoka koa isika amin'izao fotoan-tsarotra izao tsy hamelamosina ny fitiavan'i Kristy sy ny filazantsara, fa Andriamanitra dia tia hampandresy antsika ao anatin'izao fikatsahana ny fiainana mandrakizay izao. Fanekena tsy mivadibadika
izany no tian'Andriamanitra ho tanantsika fa mahatoky indrindra fa Jesosy Kristy ilay nanomboka asa tsara taty anatintsika dia hatanteraka izany amin'ny fahasoavany, amin'ny fahatsarany feno ho amintsika tsirairay avy. Ny fomba fiasan'ny Kristy ihany koa dia voasoritra eto dia ny fiasa amin'ny alalan'ny fanovanany fo, ary izay indrindra no natonga ny Davida ilao bava rehefa tonga teo amin'ny fahafantarana fananoto izy hoe am'roa fo madio aho. Tsy zavatra eo amin'ny molotra io fotsiny izany fa ao amin'ny ato fanahintsika mihitsiny. Ary dia ny teny moa Davida manao hoe ny fanahy tsy misy fitaka, izany no tadiavin'Andriamanitra amintsika, ary amin'ny alalan'ny Kristy no azahoana manova ny fiainantsika izay tsy mendrika ho tonga amin'ny famendrehana, ny fiainantsika ao anatin'ny aizina ho amin'ny fahazavana. Ny fiavian' Jesosy Kristy ihany koa no faratampony hahatanteran'ireo zava-tso rehetra izay omanin'Andriamanitra ho antsika. Koa mandra-piavina dia aoka tsika tsy ho ketraka ny am'ireo mety fioavana mety isy eo amin'ny fanarahana an Kristy, na sanatria misy fotoana mahapotraka atsika dia anary ny azakazaka eo ambany fahasoavana, tsy ry havana, fa na dia misy aza izany toe-javatra mety ampitanondrika izany dia aza misalasala miantehatra amin'ny tanam-pitiavan'Andriamanitra izay tsy mety sasatra ary tsy misy maharombaka izay eo am-pelantanany. Rehefa natompo Kristy ho atsika ny asan'ny fahasoavany amin'ny alalan'ny fanahy masina dia mitombo fatra isan'andro izany, mialehibe mandrakariva izany fahasoavan'Andriamanitra miasa izany rehefa ekentsika ny lefitra eo ambanin'ny sitrapony. Koa dia miantso antsika Andriamanitra mba hanaiky ny asa tsara dia ny fanekena ny filazantsara. Aoka tsy ho zavatra hafa no ho ekentsika fa araka ty tenin'Andriamanitra ity izay hovakiana indray ho fanamafisana izany dia izao no ambarana. Filipianina 1:3-9 etsika mamarana izao fampaherezana izao. Misaotra an'Andriamanitra amin'ny fahatserovako anareo mandrakariva aho amin'ny fivavahako rehetra ho anareo, ka mangataka amin'ny fifaliana no ny firaisanareo ampandroso ny filazantsara hatramin'ny andro voalohany ka mandraka ankehitriny. Ary matoky indrindra aho fa izay nanomboka asa tsara tao anatinareo no ahatanteraka izany mandra-piavy ny andron' Jesosy Kristy. Ilay Tompo Andriamanitra ane izay nanome Jesosy Kristy mbola ampitombo fatra izany fitiavatsika, ampandroso ny filazantsara izany, ary izany fitiavatsika, firaisatsika ao amin'ny filazantsara izany lay hery nanomboan'i Kristy ary mifarana eo amin'le fitombonahitra izay aviany eo amin'ny raholanitra. Koa dia Andriamanitra ane hampaherentsika ny fanahiny ane olona ty anatintsika, azahoantsika fombiazana, ananatsika toky, ananatsika hery hiatrehana izao fiainana izao. Andeha fofehezintsika amin'ny alalan'ny vavaka izany tenin'Andriamanitra izany. Ry Tompo tsara indrindra any an-danitro, manato-pisaorana aminao izahay fa tamin'ny herin'ny fahasoavanao no nanomezanao ny filazantsara ho anay. Ary izany filazantsara izany de nampiarina anay izay potraka sy lavitra eo amin'ny fahotana ho amin'ny fahamarinana sy ny fahatsarana rehetra. Koa matotra izay Tompo malalo fa zany asa tsara ny fahasoavanao izany
dia hitombo eo amin'ny fiainanay, ary tsy hitombo fotsiny fa hitaizanay ho amin'ny fitsenana be voninahitra anao eny amin'ny raha o lanitra. Kaoka tompo malalo, hitombo sy hitoy miandrakariva eo ambanin'ny fitarianao ny fiainanay isan'andro. Aza velanao hitsahatra amin'ny firaisana, amin'ny fanomponana sy ny fiombonanao amin'ny filazantsaranao izahay. Aoka tompo malalo, azo vahana sy ahita faka aty anatin'ny fonay, aty anatin'ny fanahinay izany filazantsara izany. Azahoanay miandrandra ilay fiainana mandrakizay kanto sy tsara homaninao ho anay tsirairay azo. Ko mandra-piaviny izany Jesosy eo, dia matoky izahay fa ny herinao amin'ny fanahinao dia hitaizanay hampandresy anay. Koa dia vonona izahay Jesosy eo ny aona sy tsena ampifalinanao eny amin'ny raha o lanitra. Ny anaratsinao ry tompo malala no hanonana andro vavaka. Amen.